Isany mandray anjara ao anatin'izay hetsika salon de l'habitat izay moa ny banky BFV ka manome tolotra manokana ho an'ireo mpanjifa raha moa ity banky ity mandritra ny fotoana isinyity hetsika salon de l'habitat ity. Ny orinasa BFV dia isan'ireo mandray anjara amin'ny hetsika salon de l'habitat izay tanterahany eto Tanjombato Expo Forelo. Anisan'ny banky mpiara-miasa voalohany amin'ny hetsika moa raha ny orinasa BFV. Manana ny tolotra izay mifanentana indrindra amin'ny filan'ny mpanjifa ity orinasa ity raha ny eo amin'ny sehatry ny trano, ka isan'izany ny fampindramam-bola izay azon'ireo mpanjifa isafidianana. BFV Société Générale moa zany amin'ity salon ity dia partenaire officiel ny salon de l'habitat. Tsy vita partenaire officiel fa partenaire banque ny salon de l'habitat koa. Miezaka zany zay manome tolotra mahafapo mifanentana amin'ny filan'ny mpanjifa amin'izao salon de l'habitat zao. Ny tolotra manokana izay omenay moa zany dia miompana amin'ny fampindramam-bola, fanamboarana trano, na fividanana trano, na fividanana tany, na fanavoazana trano tsotra. Ny tolotra izay omen'ny banky BFV dia tsy natao mandritry ny hetsika salon de l'habitat fotsiny ihany fa mbola ito ihany koa mandra-pahatapitry ny volana Novambra, izany hoe mifarana amin'ny 30 ny volana Novambra izao. Noho izany dia mahazo fahafaham-po ihany koa ireo mpanjifa izay tsy afaka manatrika ny hetsika salon de l'habitat.